Ary ny fariseo sasany izay teo aminy no nandray izany dia niteny taminy hoe: izahay koa va mba jamba? Hoy Jesosy taminy: raha jamba ianareo dia tsy ho nanan-keloka, fa noho ianareo ankehitriny miteny hoe mahiratra izahay dia tsy afaka ny elokareo. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa izay tsy miditra amin'ny vavahady ho amin'ny valan'ondry fa mananika ny fefy dia mpangalatra sy tsy ho lahy, fa izay miditra amin'ny vavahady no mpiandry ny ondry, ary izy no voan'ny mpiandry vavahady, ary ny ondry dia mihaino ny feony. Koa izay ondriny tokoa dia antsony amin'ny anarany avy ary entiny mivoaka avy tao. Rehefa mamoaka ny ondriny rehetra izy dia mialoha azy ireo, ary manaraka azy ny ondriny satria mahalala ny feony ireo. Ny vahiny dia tsy mba arahiny fa andosirany satria tsy fantany ny feon'ny vahiny. Izany fanoharana izany no nataon'i Jesosy taminy, nefa tsy azon'ireo ny ainy izay tiany nolazaina taminy. Dia hoy indray Jesosy taminy: lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izaho ny vavahadin'ondry. Mpangalatra sy jiolahy izay rehetra tonga talohako, fa tsy niaino azy ny ondry. Izaho no vavahady. Raha izaho no idiran'ny olona dia hovonjena izy ka hiditra sy hivoaka sady hahazo hanina. Ny mpangalatra dia tsy avy raha tsy hangalatra sy hamono ary andringana. Izaho kosa avy mba hanana ny fiainana sady hanana ny be dia be. Izaho no mpiandry tsara. Ny mpiandry tsara dia manolotra ny ainy hamonjy ny ondry, ary ny mpikarama satria tsy mpiandry na tompon'ny ondry izy, koa raha mahita ny ambodi avy dia mandao ny ondry ka mandositra, ary ny ambodi kosa dia misambotra ny ondry ka mampiahaka azy ireo. Mandositra izy satria mpikarama ka tsy miraharaha ny ondry. Izaho no mpiandry tsara, ary fantatro ny asa sady fantany aho, dia tahaka ny afantaran'ny ray asy ny afantarako ny ray, ary izaho manolotra ny aiko hamonjy ny ondry. Manana ondry hafa izay tsy amin'ity vala ity aho, ireny koa dia tsy maintsy hoentiko ka hiaino ny feoko. Ary ho tonga andihiny iray izy rehetra sady iray ihany ny mpiandry. Izany no itiavan'ny raiko azy satria manolotra ny aiko aho mba handraisako azy indray. Tsy misy manaisotra ny aiko amiko, fa ny tenako ihany no manolotra azy. Manana fahefana hanolotra azy aho, ary manana fahefana haka azy indray. Izany didy izany dia azoko tamin'ny raiko. Ary nisy fisarana indray teo amin'ny Jiosy noho izany teny izany. Maro tamin'ireo no niteny hoe: manana demonia izy, ka efa verisaina. Nahoana no mihaino azy ianareo? Hoy kosa nefa ny sasany: tsy mba teny ny demoniaka izany, moa ny demonia fa mahay mampahiratra ny mason'ny jamba. Tonga ny andro firavoravoana tany Jerosalema, dia ilay atao hoe fitokanana, ary efa ririnina ny andro. Ary Jesosy nitsangatsangana tao amin'ny tempoly teo amin'ny fialofan'i Solomona, dia nitangorona ny Jiosy izy ka nanontaniany hoe: ambara-pahoviana no ampisalasalana ao anay? Raha ianao no Kristy dia lazao marimarina aminay. Ary Jesosy namaly azy hoe: efa nilaza taminareo ihany aho nefa tsy mino ianareo. Ny asa izay ataoko amin'ny anaran'ny raiko no manambara ahy, kanefa tsy mino ianareo satria tsy mba isan'ny ondriko. Ny ondriko dia mihaino ny feoko, mahalala azy aho ary manaraka ahy izy. Ary izaho manome azy fiainana mandrakizay ka tsy ho very mandrakizay izy, ary tsy hisy handombaka azy amin'ny tanako. Ny raiko izay nanome ahy dia lehibe noho izy rehetra, ary tsy misy mahay mandrombaka amin'ny tanan'ny ray. Izaho sy ny ray dia iray ihany. Dia nakavato indray ny Jiosy hitoraka azy, fa hoy Jesosy hoe: maro ny asa tsara nasehoko taminareo avy tamin'ny ray, koa ny asa manao ahoana amin'ireny moa no hitorahanareo vato ahy? Namaly azy ny Jiosy hoe: tsy asa tsara no hitorahanay vato anao, fa fitenenan ratsy, satria olona ihany ianao nefa manao ny tenanao Andriamanitra.
dia hoy Jesosy hoe: tsy voasoratra ao amin'ny lalànanareo va hoe hoy aho ianareo Andriamanitra? Raha ireny izay nanaovana izany tenin'Andriamanitra izany no natao hoe Andriamanitra, ary ny soratra masina dia tsy azo foanana. Moa izay no asiany raika ny rano amin'izao tontolo izao va no ataonareo hoe miteny ratsy ianao? Satria hoy aho zanak'Andriamanitra, raha tsy manao ny asany raiko aho dia aza mino aho. Fa raha manao ny asany ihany kosa aho, na tsy mino azy ianareo, dia mino ny asa mba ho fantatrareo sy ekenareo fa ny ray no ato amiko, ary izaho ao amin'ny ray. Dia nitady hisambotra azy indray Jiosy, fa niala teo izy ka tsy voatanana. Dia lasa nankany an-dafin'ny Jordana indray Jesosy ho any amin'ilay toerana nanaovan'i Jaona Batisa voalohany, ka nitoetra tany izy. Maro no nankeo aminy ka nilaza hoe: tsy mba nanao famantarana i Jaona, nefa izay rehetra no lazainy amin'ity lehilahy ity dia marina avokoa.